Faly miarabanao tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampaherezana izao ny fiadanan'Andriamanitra tononoko aminao hatrany ary ho amin'ny ankonanao ihany koa. Alohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izay teny mitondra famelombelomana, teny mitondra fanavozana, mitondra fiainam-baovao dia hiaraka hivavakantsika. Miandrandray ianao teny avy amin'Andriamanitra, atongo lany ny sofinao hiaino an'Andriamanitra fa tsy hiaino ny feo vaoka amin'ny feo an'Andriamanitra irery ihany no horenisinao eto. Aleloia. Eny Andriamanitra iray eo misaotra sy makasitraka anao tokoa izay ny amin'ity fotoana mahafinaritra omenao anay ity. Misaotra anao izay mifanatrehanao, misaotra anao izay ny amin'ny ositra mahery izay arotsaka ao aminay eto, misaotra ny amin'ny fiasan'ny fanahy masina izay miasa malalaka aminay tsirairay avy eto satria avelanay hiasa malalaka izy ka dia misaraka ny izay tianao fanahy masina ampianaro ny teninao izay sokafo ny sofim-panahinay ary sokafo ihany koa ny fonay mba tena hilatsahany teninao anatin'ny fonay ka mba hitondra vomaro ao anatinay izany, mba hiteraka ka hitondra vomaro ao anatinay tsirairay avy. Dia misaotra indrindra Jesosy ary izay rehetra mety mpangala teny rehetrarehetra dia didiko tsy manam-pahefana eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa ny fahefan'i Jesosy Kristy irery ihany no manapaka eto. Eny arovo ny teninao Andriamanitra, arovo izao fotoana izao Jesosy Kristy mangataka ny rano soa sarobidy izay amin'ny masina feno ity fotoana ity ary amin'ny masina nay tsirairay avy rehetra, amin'ny masina ny fonay mba tena hipetrahana izany teninao izany, mba tena ho tany tsara ny fonay tsirairay avy afaka niriny ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary voninahitra dia ho anao irery ihany Jesosy. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra andraisantsika fampaherezana ary dia Asan'ny Apostoly 2:7 dia ny 9:12 dia Filipiana 2:2 dia ny 9:5 ka hatramin'ny 10. Asan'ny Apostoly 2:7 fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena. Amen. Filipiana 2:2 dia manomboka amin'ny 9:5. Aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ofikerin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoana ny tenany amin'ny akan'ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany no nanandra-tan'Andriamanitra azy indrindra sy ny nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra iray. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry hava-malala no entin'Andriamanitra hampaherezana antsika amin'ity androany ity. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena. Eny tokoa ry hava-malala, tsy misy anarana hafa nomena antsika hahazoantsika famonjena fa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny anaran'i Jesosy Kristy dia ambony ny anarana rehetra, ny anaran'i Jesosy Kristy dia anarana be voninahitra, anarana malaza ary ny anaran'i Jesosy Kristy no handolehany lohalika rehetra, na ny any an-danitra hozy izy ny tenin'Andriamanitra, na ny ety an-tany na ny ety ambonin'ny tany na ny any ambanin'ny tany, ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany anarana izany no nomen'Andriamanitra antsika hahazoantsika famonjena. Haleloia. Izany anarana izany dia anarana ambony noho ny anarana rehetra, izany hoe naiza mety misy anarana izay tononinao, mety eritreretinao fa mahavonjy anao, ninona mety anarana izay tonotonono vavanao, eritreretinao fa mahavonjy anao dia za tena milaza aminao ary araka ny
tenin'Andriamanitra manamafy amin'izany fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona hahazoantsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ry hava malalo, te hampafantatra anao ny tompo androany hoe tsy misy anarana hafa ambony noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy misy anarana hafa afaka mamonjy anao afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy, ary efa voalaza ny tenin'Andriamanitra izany hoe izay miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Izany hoe izay miantso ny anaran'i Jesosy Kristy no vonjena. Ary mino aho fa ny tsirairay avy rehetra amintsika izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao dia afaka mijoro vavolombelona hoe tamin'ny fotoana izay niantsoany ny anaran'i Jesosy Kristy dia tena namonjy azy Jesosy Kristy teo amin'ny ataoko hoe teo amin'ny loza izay mety teo amin'ny moro ny fahafatesana, niantso ny anaran'i Jesosy Kristy izy dia novonjena, nafana tamin'izany fahafatesana izany. Ary mbola betsaka ihany koa ny fandrenesana fijoroana vavolombelona izay efa norenesiko mikasika an'izany hoe ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Ary indrindra hoe ninona fotom-pivavahanao za tsy miteny hoe inona ny tokom-pinoanao fa ninona izay mety ataoko hoe fotom-pivavahanao rehefa tsy Jesosy Kristy, rehefa tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, na dia hanao inona ianao, na dia hanao asa soa ianao, na dia homenao malahelo daholo ny fanananao, rehefa tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry hava malala dia ataoko hoe zava-poana izay rehetra ataonao. Amen. Tena zava-poana izany. Ary ninona fivavahana ataonao rehefa tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia azoko lazaina hoe tsy mahavonjy anao izany. Tadidio tsara ry hava marara fa araka ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy anarana hafa nomena antsika ahazoantsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany hoe ny anaran'i Jesosy Kristy ny ahazoana famonjena, ary tsy hoe famonjena eto amin'izao tontolo izao hoe tiako tenenina anao hoe hamonjena anao amin'ny fahafatesana ranofo, fa indrindra le famonjena anao mba ahazoanao le fiainana mandrakizay, le fiainana mandrakizay ny eto ambonin'ny tany eny vita ihany ry hava malala, fa ny aoriana kely ao ny mandrakizay mihitsy no tena hoe tian'Andriamanitra hoe nandefasan'Andriamanitra na nanomezan'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy Kristy ho famonjena antsika tsirairay avy. Izay mino ny anaran'i Jesosy Kristy no vonjena, izay miantso ny anaran'i Jesosy Kristy no ho vonjena. Halleloja. Mahafinaritra anaty tantara eto amin'ny Asan'ny Apostoly toko 7 rehefa tamin'ny Petera sy Jaona rehefa nahita n'ity rahalehilahy izay nalemy tongotra izay napetraka isan'andro izy ny tenin'Andriamanitra teo anoloany ny vavahadin'ny tempoly. Dia tamin'ny fotoana voalazan'ny tenin'Andriamanitra moa izany Asan'ny Apostoly toko 7 dia ny zavatra hita dia hoe napetraka isan'andro teo rahalehilahy malemy tongotra, ary rahalehilahy izany dia nalemy tongotra hatrany an-kibon'ny reniny. Dia tamin'ny fotoana izy dia napetraka ny olona teo anoloany ny vavahadin'ny tempoly, ary mazava ho azy moa izany hoe eo amin'ny vavahadin'ny tempoly izany dia olona andeha ho any amin'ny tempoly hivavaka no mandalo eo, ary isan'andro izy ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra hita dia hoe isan'andro ny olona izay makao amin'ny tempoly dia mahita n'ity rahalehilahy ity, mahita n'ity rahalehilahy ity izy ary rahalehilahy koa dia nijanona teo, mety mba nanam-paniriana izy mba hiditra ao amin'ny tempoly, kanefa tsy nisy afaka mibatana azy fa dia teo amin'ny vavahady no nametrahana anazy. Ary reto ataoko hoe mpivavaka ireto, satria hivavaka moa na le any amin'ny tempoly dia ataoko hoe nahalalan'Andriamanitra, satria matoa ny olona anankiray makany am-piangonana dia hoe mahalalan'Andriamanitra izy, fa saingy izao tsy nampiova ny toe-piainany rahalehilahy izay nalemy tongotra izay mipetraka teo am-bavahady, ary tsy nisy afaka nanova, izany hoe na dia nanome fiantrana raha, satria ny antony nahatongavany rahalehilahy malemy tongotra teo am-bavahadin'ny tempoly dia nangataka fiantrana amin'ny olona teo ary mino fa reto mpivavaka reto izay makao amin'ny tempoly isan'andro dia ataoko hoe mba honena ny rahalehilahy ary nanome izy, saingy izao tsy nampiova ny toe-piainany rahalehilahy fa mbola teo ihany ary izy nangataka. Ary amin'ny fotoana izay
ataoko hoe nandalovany Petera sy Jaona tamin'izany ny tany hoe teo amin'ny vavahadin'ny tempolo zany de tsy tahaka ny isan'andro, ataoko hoe tsy tahaka amin'ny fijeriny reto, tsy tahaka ny reto fahitany reto mpivavaka isan'andro reto, fa hitany hoe nisy zavatra tsy nety teo, hitany hoe misy zavatra tsy normal teo, nahitany. Ary raha jerentsika tsara ny anaran'le vavahady de hoe vavahadiny tsara endrika, zany hoe matoa natao an'izany le anarana hoe ivavahadiny tsara endrika, dia indikan'izay mety tsara le vavahady, mety vadivady tsara tarehy, mahafinaritra, fa saingy indrisy hoe nisy olona malemy tongotra napetraka teo isan'andro, ary mety nanimba fomba ataoko hoe fomba fijerina ny mety hoe nanimba ny anaran'ilay vavahady izany, ary i Petera sy Jaona nahita an'izany de tsy mipetraka fotsiny hoe tahaka mpivavaka iny de hiditra ao amin'ny tempoly, fa tsy maintsy ataoko hoe ny regle izy aloha ny zavatra tsy nety teo. Ary rehefa nahita ny raha lehilahy izy de ozy izy hoe voalaza ny tenin'Andriamanitra, raha lehilahy de rehefa nahita ny Petera sy Jaona hiditra eo an-kianjan'ny tempoly de araka ny voalaza fa nangataka mba homena fiantrana, nangataka zany hoe mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona ozy izy eo amin'ny andininy fahaefatra de nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay, de nibanjina azy roa lahy tsara izy fa nanantena azo zavatra taminy. Ty raha lehilahy zay napetraka teo amin'ny vavahadin'ny tempoly ty de nanantena hoe azo zavatra tamin'ny Petera sy Jaona, satria Petera sy Jaona ny teny hoe mijery anay. De ozy izy hoe rehefa nijery amin'ny Petera izy hoe nanantena azo zavatra, de ozy izy Petera hoe tsy manana vola fotsy na volamena ozy izy, fa izay ananako no omeko anao, fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary niraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangany de natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny, ary ny antsamboatra izy ka nijoro de nitsangatsangana ary niara-niditra taminy ho eo an-kianjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy ny antsambotsamboatra sady ny deran'Andriamanitra. Aleloia! Zany ny zavatra nitranga. Hitanao tsara hoe teto tsy tahaka ny fijeriny hoe reto mpivavaka mandeha isan'andro ao amin'ny tempoly reto ny fijerin'ny Jaona sy Petera. Hafa mihitsy nahita ny zavatra tsy nety teo Jaona sy Petera, ary zay nampatonga andry zareo hoe na de tsy nananinina ary izy, fa ozy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, hoe tsy manana vola fotsy ozy izy na volamena, fa izay ananako no omeko anao azafady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Amen. I Jaona sy Petera rehefa malala de tsy nananinina, fa ny zavatra nananany de ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny zavatra nananany de ny anaran'i Jesosy Kristy. Manamarina zany ny tenin'Andriamanitra ery ambanimbany ery rehefa mandinika tsara tsika ny tenin'Andriamanitra, rehefa gaga ny olona, talanjona ny olona nahita ny zavatra niseho teo amin'ny tempoly, satria ty raha lehilahy ty zay nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreminy, zay mipetraka teo am-bavahadin'ny tempoly, de tsy mipetraka tsony izy teo rehefa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, rehefa niova ny toe-piainany de tsy nijanona teo tsony izy, tsy vitany hoe nijanona teo, afaka niditra, niaraka niditra tamin'ny Petera sy Jaona tao an-kianjan'ny tempoly izy ary tsy vitan'izany fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny antsambotsamboatra ny deran'Andriamanitra izy. Haleloia! De gaga reo olona ireo nahita anazy, ireo mpivavaka zay mandeha isan'andro tao amin'ny tempoly de gaga nahita anazy, talanjona, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa niara-nirotra tamin'izy telo lahy ny olona. De nieritreritra ny olona zany hoe i Petera sy Jaona no izy, ary nampahafantarin'ny Petera sy Jaona fa ozy izy Petera sy Jaona tsy izahay ane ozy izy, so de izay nieritreretinareo. Antony avakitsika amin'ny andininy fa 12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Petera no nahita de namaly ny vahoaka hoe ry lehilahy Israely, nahoana ny talanjona amin'izany ianareo, ary nahoana ny mandinika anay ianareo, toa herinay na fahamasinanay nanaovanay azy ho hafa mandeha. Ary
raha toy izantsika moa famakiana ny teny dia nampahafantarin'ny Petera sy Jaona fa Jesosy Kristy. Ary eo amin'ny andininy fa 9 izy dia miteny hoe ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo noho ny finoana ny anarany. Amen. Ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo noho ny anarany. Noho ny anarany iza, noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Nampahafantariny Petera andreo vahoaka ireo fa noho ny anaran'i Jesosy Kristy no nampatanjaka ny raha lehilahy izay nalemy. Ary noho ny finoana ny anarany. Halleluja. Tia hampafantatra anao ary hava malala hoe araka n'izany tantara izany dia betsaka ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika. Izany hoe tsy le fahazarantsika mandeha fotsiny any amin'ny toerana hiangonana na hoe hiara hivavaka no tena zava-dehibe, fa ny fananantsika n'ilay anaran'i Jesosy Kristy. Isika izay antsoina kristianina na ny tenako, lazaiko anatin'izany asiako mangana ny tenako izy Paoly Apostoly zay ny tenako nitoriako voalohany indrindra amin'izany hoe za izay milaza ny tenako kristianina, tena manana n'ilay anaran'i Jesosy Kristy ve za? Tena mino ny anaran'i Jesosy Kristy ve za? Sa tahaka an'ireto olona izay nakany amin'ny tempoly? Fa za tena mahasamilaza aminao fa raha manana ny anaran'i Jesosy Kristy ianao, raha mino ny anaran'i Jesosy Kristy ianao dia manova ny manodidina anao izany ary mampiova ny fomba fijerinao izany. Halleluja. Mba tsy ho tahaka an'ireto olona izay nakany amin'ny tempoly isan'andro nefa dia nahita fotsiny raha lehilahy zatra fotsiny, tsy nahita n'ilay zavatra hoe eo amin'ny vavadiny tsara endrika hoe misy lehilahy malemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny. Fa izaho sy anao raha vavy sy anadahy dia efa nomena izany anarana izany. Efa nomen'Andriamanitra ilay anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Ilay anarana io dia mampatanjaka amin'ny malemy. Io anarana io ilay manangana amin'ny maty. Ny anaran'i Jesosy Kristy io ilay hahazoantsika famonjena. Ny anaran'i Jesosy Kristy io ilay mampitsoaka ny demonia. Ny anaran'i Jesosy Kristy ilay ekeny ny olona rehetra. Na any an-danitra na ny ety ambonin'ny tany na ny any ambanin'ny tany. Tsy misy anarana hafa raha vavy sy anadahy afaka hamonjena ny olona afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Izay miantso ny anaran'ny tompony ho vonjena hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Androany ny fanontaniana dia hoe manana n'ilay anaran'i Jesosy Kristy ve ianao? Tena hitanao misy fiovana ve amin'ny manodidina anao, manomboka amin'ny fiainanao aloha? Raha manana an'i Jesosy Kristy ianao dia miova amin'ny fiainanao, fa ny anaran'i Jesosy Kristy dia mampiova amin'ny manodidina azy. Ny anaran'i Jesosy Kristy izay nanana an'i Petera sy Jaona anie nampatanjaka an'ilay malemy. Tahaka izany koa zasy ianao raha manana ny anaran'i Jesosy Kristy dia mampiova amin'ny manodidina antsika. Halleluja. Mino fa fanahy masina hampalala bebe kokoa anao ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany izay anarana ambony noho ny anarana rehetra. Amen. Sotra betsaka Jesosy eo ny amin'izany teninao izany fa ny anaranao tokoa dia anarana ambony noho ny anarana rehetra ary miaiky tokoa izay ny anaranao. Miaiky izay Tompo fa ny anaranao no anarana ambony noho ny anarana rehetra, anarana be voninahitra ary tsy misy anarana hafa azahoanay famonjena Tompo afa-tsy ny anaranao irery ihany. Ninona anarana tononinay eto amin'izao tontolo izao? Tsy misy anarana hafa, tsy mahavonjy anay izany afa-tsy ny anaranao irery ihany. Dia ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izany irery ihany no afaka mamonjy anay. Ka nizan'Andriamanitra izay mbola tsy mahalala izany anaranao izany androany dia ampahafantarinao azy Tompo fa tsy misy anarana hafa nomena anay azahoana famonjena afa-tsy ny anaranao. Dia ianao anie Jesosy Kristy no ampahalala sy ampahafantatra ary hanome ho an'izay rehetra tsy manana ka maniry te hanana izany anarana izany. Ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Mba ho fantatry ny olona fa ny anaran'i Jesosy Kristy dia anarana ambony noho ny anarana rehetra ary amin'ny anaranao Jesosy no hanaovana izany vavaka izany. Amen.